Salama daholo io androany isika de ndao ndray rehiresaka ny tranga izay somary nanaitran'ny besin'ny maro ihany izay misy ao Antananarivo renivohitra ao moa am'zao fotoana izao tsy inona moa izany fa misy lehilahy antitra anankiray izay milaza fa mahavita manalehibe sy manalava filahina ary ihany koa mahavita mamelona ny filahina izay efa maty. Ka maro no mametra-panontaniana amin'ny ilay manao hoe tena misy marina ve izany fahagagana izany sa resaka tiana hatavy fotsiny sa resaka fitadiavam-bola fotsiny izany rehetra izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampiandrasiko ela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Mialoha ny idirantsika amin'ny pitsopitsony mahakasika an'izay resaka fanalavana sy fanabeazana filahina izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Halatra moto roa lahy tratehaky ny pôlisy. Lehilahy roa raiky amby roapolo taona sy sivy amby roapolo taona no tratehaky ny pôlisy izay miasa amin'ny komisaria 67 hektara teny Ankasina tokony ho tamin'ny fitora sasany maraina teo ampanosehana ireo moto izay nampiahiahy an'ireo pôlisy moa iretsy olona tratra nangalatra moto ireto. Naharay fitarainana ny pôlisy avy ao amin'ny komisaria 67 hektara mikasika ny fahaverezan'ny moto boxer 150cc miloko manga ny zoma fa 8 novambra 2024 tamin'ny 3 sasany maraina teny Imerina Fovoany talata maty tao amin'ny trano fonenana anankiray. Nandray ndraiky ny avy hatrany ny pôlisy ka izao tratra izao ireto jiolahy ireto teny Ankasina Madinox niaraka tamin'ny ilay moto izay vao avy nangalariny sy ireo fitaovana fampiasan'izy ireo rehefa manao izany asa ratsin'izy ireo izany. Tao anatin'ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo no nandron'izy ireo ny namana iray hafa izay voalaza fa mécanicien mpiara-miasa amin'izy ireo izay mpandrava ireo moto izay avy angalarin'izy roa lahy ireo. Natolotry ny fampanohavana izy telo lahy ary no tanana amponjavonjomaika eny Antanamoro izy ireo amin'izao fotoana izao. Ka ny hafatra na ny mangalatra na ny naman'ny mpangalatra na ireo zay miray tsikombakomba na ankolaka izany na mivantana dia tafiditra ao anatin'ny mpangalatra avokoa ka tsy maintsy hiaran'ny lalàna rehefa tratra fa tsy misy afabela izany. Manana vatana matanjaka, saina salama tsara ka tsy te hisasatra hitady vola fa andeha hangalatra zavatr'olona. Ny hafaranareo dia mety ho fatin'ny fitsaram-bahoaka raha toa ka mitohitohy izao halatra ataonareo izao satria mantsy raha toa ka tezitra mafy eo amin'izay ny vahoaka izay lasibatry ny halatranareo isan'andro vaky izao dia mety hanao fitsaram-bahoaka amin'izay ny hafaran'izy ireo. Eo amin'ny resaka siranam-piaramanidina Ivato indray dia voaterina janon'ny Madagasikara Airline ny mpandeha misa 70 amin'ny 80 handray ny sidina ho an'ny Nosy-be tamin'iny andro omaly antoandro iny fa tsy zakan'ilay fiaramanidina izy ireo raha ny fanazavan'ireo mpandeha hatrany. Sorena araka izany ny mpandeha sasany nilaza izy ireo fa saika teratany vahiny avokoa no nalefa fa ny teratany malagasy dia nampandeferina. Misy tamin'ireo mpandeha izay najanona dia efa iray volana no nahazo anitapakila. Nampafantarana tamin'iny andro ny omaly iny fa nahemitra tokony tamin'ny 2 ora tolakandro tamin'iny andro ny omaly iny ny sidina tokony tamin'ny 12 ora antoandro. Rehefa tonga tena nefa dia tsy tafiditra indray dia nasaina niverina ary miandry amin'ity androandroany ity indray vao afaka makeny amin'izay siranam-piaramanidina Ivato izay mba handeha amin'izay Madagasikara Airline izay. Tafiditra ao anatin'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso avokoa izany rehetra izany ka mandefera fa malagasy. Eo amin'ny resaky ny olany solika indray any Vatomandry any efa hatramin'iny afaka omaly iny izany hoe tamin'ny alatsinainy hatramin'izao fotoana izao no tsy nisy solika ao Vatomandry. Marihina fa tombon-tsolika iray any Total ihany no misy any an-toeranany
ka isany mampitaraina ny mponina any Vatomandry izany tsy fisiany solika any Vatomandry zany am'izao fotoana izao satria mba maro ihany ireo zay misehatra amin'izany fampiasana solika izany eo ireo zay mampiasa fiara ao ihany koa ireo zay mampiasa motera isan-karazany ampiasaina amin'ny asa fitadiavam-bola etsy miandry vahaolana amin'izay resaka solika izay arak'izany nivoaka ny Vatomandry amin'izao fotoana izao mba hialana izy ireo ao anatin'izay tebitebiny tsy fisiany solika any an-toerana izay. Resaka sintomahery indray lehilahy anankiray izay mpanao sintomahery teny Ambohijatovo-teny no tratra teo ampanaovana an'izay asa ratsiny izay raha vantany vao nikasa hanao sintomahery tamin'olona tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka izay mampitohy an'iny Ambohijatovo sy ny faritra hafa iny amin'ny andavanandro moa izay lehilahy mpanao sintomahery izay no tratra teo ampanaovana an'izay ka tsy niandrela moa ny pôlisy raha vantany vao nahita an'izay lehilahy mpanao sintomahery izay nanao an'izay asa ratsiny izay tamin'ny mpandeha tao anaty fiara ary ny fomba fiadin'izy ireo moa dia mandeha manakaiky any fiara izay amina vitra misokatra eo amin'ny varavarankely izy ireo raha vantany vao misy ny embouteillage dia amin'iny izy ireo no manararaotra manao an'izay sintomahery izay rehefa avy eo dia mandositra izy ireo ary tsy hita intsony fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia tratra teo ampanaovana an'izay asa ratsiny izay ity lehilahy ity izay moa ilay antsoina hoe tratra amperinasa angambany ity lehilahy izay mpanao sintomahery ity tsy tratra ambodiomby akory izy ity fa tena tratra teo ambodin'ny fiara fitateram-bahoaka izany hoe tratra teo ambodin'ny bisy izany raha vantany vao nikasa hanao an'izay sintomahery izay ela nitondratondranana ka tojymasonanga hatramin'izay tamin'ity indray mitoraka ity satria efa tratran'ny lalandrinina ka nanao hitsin-dalana iny fa tratra amin'izay andao amin'izay ho resantsika ny resaka fanalehibeazana any Balitakely. Nanaitra ny maro raha vantany vao nandresy nahita lehilahy anankiray izay nijoro tao amin'ny Facebook tao tamin'ny gazety anankiray izay mpiseho isan'andro fa nilaza ity lehilahy efa antitra ity fa mahavita manalehibe sy mamelona filahinana izay efa maty ity lehilahy antitra fantatra amin'ny anarana hoe Papa Norbert ity. 20 cm no halavany filahinana tadiavin'ny lehilahy ao Antananarivo renivohitra ary 4 cm kosa ho an'ny lehilahy avy any amin'ny faritra hoy izy hatrany. Efa nanomboka tamin'ny taona 1,790 izy no nanao ity asa ity. Manomboka amin'ny 5,100 ariary ka hatramin'ny 4,100 ariary ny vola aloha aminy arakaraky ny filan'ny lehilahy izay tonga ao aminy ao. Betsaka ireo vehivavy mitondra ny vadiny izay manalehibe izany satria mahatsiaro ho tsy afa-po izy ireo. 10 taona ny zandriny indrindra tonga manalehibe filahinana ao amin'ny Papa Norbert ary misy avy any ivelany mihitsy aza no tonga manatona any ity Papa Norbert ao Antananarivo renivohitra ity izay lehilahy fantadaza amin'izay hoe fahaizana manalehibe sy mamelona filahinana misy fahavoazana izay. Manoloana izay moa dia marina metra-pantaniana amin'ilay hoe tena vitany tokoa ve izay sa resaka tiana hatavy fotsiny satria mantsy mbola tsy nisy ny jorovolombelona hatreto fa hoe tena vitany tokoa izany rehetra izany. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.